manintsy ampiasanareo lacrymogène toy io zahay tsy manintsy tsy manao anareo lasa zahay koa ampiasanareo lacrymogène toy namanay voty président Rajoelina mba henoy esanay zao mba henteotse mandenay ay fotona toy fa ty atao tsy maneky hatsamizay fa tsy mivola avao maneky rozy zahay tsy maneky na iny ipoky toy Toda pitova piadia, manilo zahay atao manaho io, atao sakoho, asia basy, asiako limousine zao, zao lava mihoko zao mahia raha toy. Ny tinifako raha iny, lava mihoko aho. Raha ny bidorek na bitsanga henany koa mazoko fanangirify. Manilo zahay atao io, nefa tsy mitoda pitova piadia. Zahay panakinanga zao tsy manenky hatsamy farany. Sadzay koa lambomito io, sadzay koa handay pitova piadia. Amplis zay basim manao forcing, manao forcé, manao zay saimpatany rehetrarehetra hibodo an'ity tanina ity hakany zao fasy mainty zao raha lozany président zao fasy mainty zao ianao olo niana atsika hainao nivokany fasy mainty ka mangataka aminao za mitala aminay tsy ekenay io fasy mainty io antony na izahay andriaky etoy ny raha ivelomanay ity place ty reo fiareo ny ivelomanay aia mo ny iveloman'ny taranakay iveloman'ny anakay ivelomanay raha ohatra kay izao base zao natao eto nanaokory ny raha nisy nanaokory ny naratsy zay tena hain'olo raha nisy androany raha nisy androany ireo pitandro filaminana zay natao hoe hiary ny vahoaka sy ny fananany no na nisy naratra nanao grenade lacrymogène araka ny teny rangahanakireo promoko zay manao hoe ianareo vahoaka tsy hahalesena miaramila zay polisy reo hitifisana zaha hinaniky zao tsy miala zany sika vahoaka nanao zahay fa tsy raha fahavalo tsy raha ennemi miangavy anao koa raha proma atsaharo io la bombe lacrymogène ataonao io tsy mety anio hoe andriamato président mangataka aminao za fa io base io da io latapahinareo ny lohako tsy ekena io misy Toliara misy hoe karazana herisetra sy ny sisa zareo dia isan'ny teny hoe sarotiny mafy amin'ny démocratie sy ny resaka zon'olombelona ka asa hoe manahoana fijeriny anio zay efa resan'ny tokona fahalemana zay mafisina ihany mivarotrresaka amony ataontsika satria numéricaine zany dia azadino amin'ny volana septembre tsika dia tsaraina ihany koa tsika aveo anatin'le pays éligible ao anatin'le hoe AGOA mbola ho resantsika ihany koa hoe manahoana moa zany zao ny ambasadsika any États-Unis satria mbola voavolana vitsy teo zany nanendrena ny ministre ny varotra teo aloha zany sady tompona andraikitra ambony teo anivon'io TBM zay lasa ho nasovao na ambassadeur any Madagascar any États-Unis mbola ho resantsika amin'ny fotoana manaraka mikasika ny AGOA fa amin'ny volana septembre tsika mahita izy mikasika an'io dia zany rehetra zany misy resaka hoe américaine zany le hoe ny américaine raha vao misy an'io zany hoe ahoana dia mety manapa-kevitra ihany koa zany nge nisan'ny nasarotra ihany koa tao ambadika resaka hoe vanille la vanille malagasy dia nisy ny fipetrany raisan'ny teo anivon'ny ministère ny varotra teo aloha zany ny amin'ny hoe ferana ny vidiny la vanille maitso amin'ny farany ambany mba hitsinjovana ny tatsa fa azadiny fa misy orinasa américaine faravakely ny efatra eo mividy ny ao ambadiky ny la vanille malagasy ary manao tsindro mihitsy ry zareo mba hoe alo libre le satria izy makarisy makatsisy makatsy dia hitanao tsy mety tena hoe tena olana be ary miteraka problema foana mikasika ny la vanille mety efa mandroso aloha mifatry savagna amin'izao fotoana zao mikasika n'le resaka la vanille fa iverenana ihany le izy ry tokona fahalemanana hoe ny tetikasa lehibe mantetikasa dia ialoavana ny hoe étude d'impact environnemental ny étude d'impact environnemental io zany le ataon'zareo nivony ONE io inona ny fiatraikany izy raha tontolo iainana rehefa miresaka tontolo iainana ianao dia ny olombelona aloha ny voalohany indrindra ao anatin'io dia rehefa miresaka an'izay olombelona zay ianao dia misy eo zany fomba ny fahafahany ainany sy nisy nanahoana ny vokatra zay fanadidina raha toto tsy hoe amin'izao fotoana zao tsika hoe niteny an'io fa afatany amin'ny 2012 nefa nahazo taratasy fahazahoana lalana io resaka tamin'izany izy mbola le hoe Toliara Sands tamin'izao fotoana zany dia niova base Toliara no tateo ariny efa nisy famokarana nisy tsiry ino moa zany fanomboana asa tao anatin'izany fotoana zany dia nisy felotona moa izy teo nielaneelany teo dia fanontaniana mipetraka hoe nanahoana ny vokatra zay ataontsika étude d'impact environnemental zany tsy lavitra zany koa izy mieritry atosika hoe rehefa tsy raikitra ny teny mbotro manjaka dia nanahoana le teo mieritry atosika sa le hoe raha hitany karatra eto ambony latabatra dia tamin'ny mpanjakana io dia tonga dia atao fotsiny izy dia lasa olana be any toerana satria ny olona nge zay miteny na teny vato
na teny ameritsy atosika na any amin'ny lalam-baovao any amin'le hoe lalana migodana dia samy teny hoe ahonany aminay fa tsisy fifampiresahana tsy ninina tsy fantatra fa dia hoe ohatrany hoe tsipitsipi na ililika ohatran'ny vatona tsindry azana fotsiny zany le izy tsisy hoe fifanajana sy fampiresahana atsy ambadika tsy nefa misy politika any amin'le hoe ampihavanina amin'ny tany malagasy dia ahoana ihany zany le izy satria hafa ny zavatra tenenina vava hafa ny zavatra resahana ty aritsika le fa mamerimberina ty hoe ny olana amin'ity fitondrantiny dia hoe raha tsy toerana zareo ankehitriny indray izy niteny fa milay be ary mampilendalenda le base toliara nefa tamin'ny voatsela vao tamin'ny 2018 nandritran'ireny etsika 73 député dia hafa ny voambolana sy ny teny nataon'ireo ataontsika hoe fitondrateny sy isan'ny olona ambony ao anatin'izao fitondran'izao hafa tamin'izany mainty tena hoe tsisy zavatra mangirana sy ny sisa dia amin'izao fotoan'izao zany firotaona lasa mety indray izy tena hoe madio mangatsakatsaka dia zay zany le mahatonga an'le izy tsy dia gaga loatra raha ohatra ka mivolamena lasa karotambe inona indray le sary tany Namibia iny ry samina misy tompona ndraiky eto tany dia manao samboady dia ohatran'ny hafahafa be mijery an'le izy nahareo koa zany izy ny fotsy lasany anana rehefa manao le samboady io ma tsy misy filaharany le loko le fotsy dia mena dia maintso raha ohatra izy zany atao amin'le mitsivalany reny fa tsy hoe zay tiatiana anaovana an'izy hoe rehefa eo daholo le loko ranga dia efa milamina zafady ianao mahasolo tena ny firenena ianao zany dia mila milamina tsara le satria te ametraka zany ianao hoe za tompoko dia ao anatina androm-panjakana ary dia olona vokotraikefa dia reto zavatra eto atratrako sy eto amin'ny soroko reto dia manaporofan''zany ataontsika traikefa sy ny fombiazana ary ny fankasitrahana azo ary dia ity no marika dia in'le marika iny tsika na Madagasikara le voasolo tena teo na gadamanina madagogo satria tena manahirana be le izy rehefa maromaro ny tompona raiky fanjakana voatsikera tao anatin'io tamin'ireny le hoe fiaonana tany lavitra ditika taisy tany Turquie tany Iran iny anankiray iny tany Iran iny tany Iran zao anisan'ireny dia mifamatika le hoe resaka kilatra zankiviry brito dia tsongolony azafady solo tenana firenena tompoko dia mila adjaina mihitsy le izy zay fa itonton ihany tena ohatrany miravaravaka be ao anatin'le ny olona ohatrany tsotsotra milamina tsara ka zay mba apetraka tsara le izy hoe rehefa tena misolo tena anao iny azadiny fa ny firenena anankiray tompoko dia ny sainam-pirenena zany isan'ny singa anankiray mahafirenena ny firenena ka rehefa sainam-pirenena io zany nataonao amin'izay itiavana azy dia mieritreritra be ilay lalam-panorenana ihany ao amin'izao fotoan'izao ngeresahana be le hoe fiandriana ny firenena souveraineté dia tsy maintsy asehonao amin'ny rako ny tokony ho izy le izy fa tsy hoe zay mampita azy hoe asampika vio na asampika miankavanana io na tsy zany tsy izay tianao ny atao fa misy lavitra io dia misy lamina io zay le izy tonton zay mbola ho asiana le teny kely ho azy mantsy le izy rehefa teny kely ho azy teny kely ho azy dia mety teny maika be tamin'iny maika be dia lasa nananina kely le izy tsy maintsy hiparitaka anaty réseaux sociaux iny fa asiana teny kely ho azy ora samina misy dokam-barotra olona tokony alevanga efa vita taolo izy oraisina zany ny antsony olona hitako efa mandondombarava aloha raisina ny antso ndao ary raisina ny antso asiana famantarana kely dia raikitra ary io ny mofobaolina Top Radio, téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Oraisiny anao ary ezatra efa voninao manao an'izato izy tonga dia brito le tampon nareo tampon mafotsy tampon io zany izy fa tonga dia tonono fa zao tsy miafahatsy ka zay io
fa le lanonana koa be deabe nandritra ny farany tsy voasoratra ao anaty lalàna aloha hoe anaovana cérémonie hoe lanonana ny fametrahana samboadiny ny olom-boafidy tsisy lalàna milaza an'izany fa izany rehefa lany ianao ambara amin'ny fomba ofisialy ny tribonaly hoe ianao dia lany ianao dia be ny tanàna na tsy haiko na solo-mavomboka ny de fa zay le izy fa io zany tsisy hoe anaovana cérémonie be de tena hoe ao apetraka amin'ny fomba ofisialy vanga hoe ampara hoe eo oriana ny fametrahana samboady ve vao manan-kery-dolo no sinina tena azafady efa vita iny ao anatin'ny fivoriana voalohany zay ataon'ny solon-tenam-panjakana hamakina ny didim-panjakana mahavoafidy an'le olona de efa manomboka eo izy aminy fa tsisy an'izany hoe ao daholana reo rehetrarehetra de apetraka teny samboady de ty kiototarihana tsisy an'izany tsisy lalàna milaza an'izany mihitsy fitsika manana an'io fombafomba hafahafa io zany anao fita efa fombafomba tsika le mandany vola amina lanonanona-panjakana amboamboarina fa zao nge izy tokona falimanany ao anatina région anankiray na faritra misy commune nge tena hoe any amin'ny 4 kilometatra any ary etrarehetra zany hoe any Ambatondra Zaka no ataony ny faritra loatra mangoro de any Nosy-Beanala menga zany le maire mbola misy district lasa Nosy-Beanala ao anatin'ny district na Nosy-Beanala mbola misy commune mahavohitra de etrarehetra tena na déplacement an'le maire mandeha maka maire ave de andeha rery rehefa manatra an'iny miaraka amin'ny madame izy andova mba mila maka sary fa tsy rovina fotoana de etrarehetra tena ny dépense ao anatin'le nefa yatsy ananina tsy ary le volan'le commune tena efa mampanaelo be mampanaelo ozy izy le akizeny an-tanàna mampanaelo nareo rangah de tena manao zay asa irana ny olona mihitsy aloha rangah le olona hiasa aza de kifetifetena isaky mandeha fa aloha rehefa mba hoe tonga ho azo ny fety rehefa mba misy vokatra tsara zany fa tsy vokatra tsisy ny fety mandeha aloha aka mety ny akolo mahatonga ny hoe akaiky ny fifidianana l'olona de mba mandeha koa mipipi maso politika misy an'izany nareo no fidy fa nga tsy hoe budget ivorona le an'io e zinareo koa zany de tsy fa nga tsy hoe anaovana université sy anaovana inona ndray le zavatra azafana sasy ana zay le izy be deabe nge ava mandeha mipipi maso hoe ny formation anampanolo-tsaina sy be ny tanàna ohatra efa mba misy olona misaka manao an'izany tetitety commune sy ny sisa reny akaiky ny fifidianana eny ary fa de zay na tena mba fanamariana kely any fotsiny fa tena fahasairana ngery zalahy hoe tena ala ifisara-tsaina hoe am'ireo région rehetrarehetra nge tsy voatery tena any misy 90 kilometre 70 kilometre miala amin'le renivohitry ny faritra ngeny le commune sasany de ala ifisara-tsany am'izany hoe tena ny déplacement ary lisitry hoe tonga maraina no de avidisan'ny oritry mety farafakeliny zany no roandro lany satria ny olona zany mieritreritra ohatrany le nazo le mera mangatabaka iny zany tsy andeha alina fa sao de problème be amin'ny sécurité zany rehetrarehetra zany nge mikoty daholy ao raisanary ny antso manaraka aloha ao tafiditra eny tompoko ndao ary fefa io ianao manao any salame Madagasikara de unique au monde tokana ary voamarina amin'ny zavatra misy eto natokana ranomasina ny valapari fa izao misy adversaire koa tsika fanaratsy any amin'ny rivotra zany satria araky ny programme zany ny programme any any ambony de engety ny fitoriana ny filazantsara zabo minima zany ary atao ampindrana tsika fa tsy hindrana ho tsiriritana fa tsy mitsiritritra fa le izy misy condition nefa le izy misy amina napetrany hoe zatra aminy de misafidy azy ho Andriamanitra de tsy mampirafy an'le tahary zay ny fomba idirany amin'le fiainatsika de le adversaire tsika nefa ohatran'ny lohana nona mitady zay arapany de zany ny voasoratra lohana nona ohatran'ny lohana nona mitady zay arapany de zay zany le ara-panahy le adversaire tsika eto de ny vahaolana zany zao nazotsika raiky de sambatra ny mpampiavany izy natao hoe zanany satria araky ny teny sokoberitra teo hoe saratsara rabe de fotoana nge manohy fa le zavatra ataony mampizarazara de tsy possible mihitsy nandrosa de an'izay ina ny fomba ametrahantsika mpampiavany de anjaratsika zany mitady ny fotoana hoe amin'ny fotoana ina no ametrahantsika an'izay fa zay aloha ny etape voalohany aveo ampidirina le sy tsy nanoka taminareo de mandeha tsikelikely any arinany tia vao misafidy ny Andriamanitra satria ny olona mbola tsy resy lahatra de mitoy zay aloha ny vahaolana fa de fampiaina eto ndray aloha sokabetaka
Rehefa miresaka zany mpampiavana zany le mpiantso teo dia ozy hoe misy zao reny médiateur de la république zany zao raha ohatra ka rafitra zao ndresaka médiateur de la république dia misy ihany koa ina le tsapefilo fobeteur CFM zany zao raha rafitra daholo zany institution zany mbola izy le CFM sa zay aloha zany le zavatra misy voalazany lalàna fotsiny zany zay dia misy ihany koa zany raha hoe ty amin'ny resaka autorité morale dia ao koa zany zareo autorité religieuse eo zany zareo misy antso raisy teno aka salama tompoko miarabe salama dolo ty zao a salama ty amin'ny aéroplane efa voaserase rehefa voaravarava zany de le omby aloha mbola tsy navoaka fa miandy amitsy hoe voavoaka ambolitra zavatra ohatran'ny lasa fitorikely tsara lizy kanefa zao a na zany de verimeriko hoe amty rehefa tsy nazotoerina tany an-danitra andatsy de nalefa izy ety atamoka iza zany mandaky ity iza zany mandaky ity kay fotry fa lasa resaka be le efanona finoana rehefa tsy nazotoerina tany an-danitra ny raha tsy mahita le fetika iza zany zay le hoe zao tontolo zao araky ny tena sotra masina hoe ramenjara no rio zisa raha saminjara no tenekonao zao tsy fahita masonao zao ka iza zany mandaky ity zay makasitraka zala de mahera dao are raso e misy baolina alohan'ny oalina so adino mio ny ganasy Madagasikara ary eo ihany koa i Centrafrique sy Mali zany ny baolina ny oalina zany amin'ny resaka inona io amin'ny fifanitsanana coupe du monde sao dia adinodino miakina amin'ny Jiramany efa zany rehetrarehetra zany dalo raisina ny antso manaraka miaraka miakina amin'ny Jirama zany ia tompoko manao ny ianao e manao any salama manatsasaina be zava-tanga tiky indrindra ny amin'ny hoe diovana ny tanàna ny fitadiavana teranao any fady tena isan'ny ngezabe amin'ny resavako zany tambatsotra zany jira le partilia tsy hainao toa zany ny masina ataony tany filaminana hoe satria raha tenenana vokatra amin'izay zay koa fitondranany no manisy fa tsy mety partilia mety kanefa dia zao ankehitriny ndraiky zareo ray no milaza fa mety hoe tsy tia ny olanana zany tanova dia zany resahana hoe tsy mety fa miteraka fa mety isy pizma zany avokan'io tsy mety ritry zany io tsy mety alany zany dia sady mako mba mpamakavaka anareo ritosy ny amin'izay tahaka namana aretika teto fa malasasaina malasasay ny zahatra tena tokony divana tsy divana fa zahatra tokony divana ny divana iny miritry teneny de fandriam-pahalemana zany tena tokony hoe ahoana le divana amin'ny tsy fandriam-pahalemana tsy fa tena tsy mety mitenyeritsaina ny io ranana le ianao rehetra ohatra mety misy fahavalonao daholo fa tsy fantatro hoe ahoana ny fomba isy ny arenakevany tany io zany mampiadevitra be io otrandrahana le izy zao avelao le fahitarana ka misy le hoe trandrahana ina le terme malaza an'le izy sady hoe mitsinjon'ny taranaka zany amin'ny lafiny anankiray zay le izy ary ny toerana misy fitrandrahana arenakevany tany dia tsy elo zandromoromo fa hatramin'izao ngely le any amin'ny ilmenita ny fort dauphin dia misy problème foana isataona lasa misy gré foana ny anda hoe mandoto rano ny jonay ny resaka ina dia misy an'le fanakanina lalina mandeha makany amin'le toerana any mandena zany anisin'le toeram-pitrandrahana zany hoe ny tena nisy impact tena any amin'le toerana ve
de samyrehetra moa zany le hoe tena nivoatra ny roborobe ve le tanàna Fort-Dauphin zany a taorina nisy ny resaka fitrandrahana io de io amin'ny lafiny anankiray a na tany Afrika io na tany amin'ny toerana hafa ino moa problème ny Russie sy Ukraine io resaka ohatran'izany ingeny tena fototry ny olona io zany américaine hoe alaina io de avy isiny avy ty ry Zelensky alainay le zavatra tsy aminareo ohatsy de isiny avy ty de manike de alaminy ty zavatra ty de inona zavatra mitranga tsy Afrika ty ohatran'izany daholo inge io taombadika le fandroana an'le hoe ny ambassadeur ny Afrique du Sud koa de isan'ny efa hoe zay de efa manangana rindrina fa zay de ao anatin'ny BRICS miaraka amin'ny Inde, Brésil, la Chine efa manangana le BRICS tsy azo azon'ny américaine koa zany fa reto koa izy ho adversaire be koa reto fa mila jirena raha maso akaiky andao zatsisy eny tompoko manao any ianao mpanginika zany zany de rehefa avy eo mamerina miditra tsy maninona nahoana zanako zany de ferenana ihany le resaka base zay enina miresatsika le base tuliara hoe tena nisy étude d'impact environnemental misy ve ny fifampititikasa lehibe zany io a misy fiatraikany amin'ny lafiny fiampianam-ponina ny fomba mampanao ny kolotsainy etsetra de zao ile izy rehefa tena mena le malina zao miaina ny teorakoty vao zany hoe nisy fiainana tamin'ny district maly miaraka amin'ny solotena any an-dany sy nikila zany avy any amin'ny base tuliara de reto tsoke manohitra lay titikasa de naty hoe aizany avy amin'ny base tuliara mitona fanazavana teknika de hoe tsy aonay zany fanazavana teorakoty vao naveriko eto tamin'ny zany taorina letsika tany tuliara iny hazavaonay de A à Z hoe misy an'izany ohatran'izao zany ve le izy de tsisy de eritreretona zany tafiditra ao anatiny hoe folo tanteraka le olona tsy zavatra tsy vita amin'ny fifampiresahana tsy manana antoka sy zay le fa izy manko le ohatrany hoe le vola be hiditra ngo tapim-bola mpanjakana no aroso ery aloha ery zany le vola be ay tourné mety ihany koa de misakana fampandrosoana misakana tompontsoany asafily izy teo efa-jato zany PDB zany azy zany PDB afa na oela na ena narena kebony tany tsy maintsy trandrahana fa arabe maro miverina kely fa le mieketrany ty le fitandrahana ty amaty le fitandrahana tany fa io a arakaraky nandavatsika ny tany io ny toetrandro mandrana zao tontolo zao satria lavana tena araky ny fofon mihitsy le tany de davana reny nefa zay mampiova ny toetran'le tany zay fotsiny fa mirasora zany aloha tsy manakana an'le fiara raitra be tonga eto tanàna koa zany rehetrarehetra zany za rehefa mahita an'ireny de hoe ahoana tena maharaka mihitsy tena hoe le vola koa hoe zany misafidy toerana le mihitsy fa tsy mba tsy njarazara ohatran'ireny ohatran'saika marina ihany tenen'le olona ahoana manakarena ihany ka malagasy fa tsy mahatra io rehefa mahita an'ireny le fiara raitra be le tena hoe tena zareo zany manaraka an'le hoe ty tobily ty a de eny amin'ny RN 44 de eny amin'ny lalan'ny atody a de eny amin'le lalana ataontsika hoe bypass Ariana bany hoe bataina zany izy zany de any izy aleso fa raha le lalana andehanany rehetra zany tsy posy za zao nahita le tobily kely zay nandeha tany amin'ny RN 43 de njalo be mihitsy le satria lavaka tsy lavaka koa zany miaraba tompoko eny tompoko salama tompoko vola zala namana masakay eno fa inona moa zany ny antony le any base tuliara nefa misy technicianina ono ohatrandefa nadika le fahafitrandrahana tsara no ira zany ny tena marina le fitondra fanjakana ve mandeha lalana le technicianina mijery azy sa le vahoaka manohatra le toerana misy nomena vany fa raha izy tombotsoa Madagasikara moa zany inona ny olana tsy tandrahana azy satria le technicien reo zany tsy adadiny hoe azo tandrahana le arena ka raha mampandeso kosa moa inona ny tokony olana tsy tandrahana azy zay zany mba fanontaniana be satria le technicien na ve zany tsy mahininina sa le vahoaka ny tsy manana ny so tokony ho azo ao amin'le tany zay zany mba fanontaniana be satria mba inona zay le zavatra nyresantsika teo a ny projet rehetrarehetra nefa projet minier de aloavana aloha étude d'impact environnemental misy fanadihadiana raha tontolo iainana aloha mandeha de zay a no ahafahana mirosona tsirosona amin'io ray zay faharo raha naharaka tsara tsika fony fahavelon'ny amiral ratsiraka nisy a tafa tamin'ny mpanao gazety zay nataony tetsy amin'ny Carleton de nisy any voaresaka tao mikasika an'io fitrandrahana ny base tuliara io hoe misy zavatra miotrika ao a de rehefa sokafana io de eritrereto izy hoe
resaka hoe hitanao le hoe zavatra mihotrika hoe raha tao de hoe raha amin'ny olombelona le izy a de rehefa mivoaka le izy a de tsy azo iainana ntsony ato amin'ity toerany resaka ia zany mikasika an'le resaka hoe fahalotony a reo karazana radiation zay mety hiteraka aretina amin'ny ponina ivelany zany hoe resaka rayonnement zany radioactif zay zany le izy raha milafiny anankiray de zay mihitsy le tena tokony hipetrahan'ny teknisianina mitona fanazavana raha teknika de mbola averina ihany koa ny serasera rehetra nandeha nandritra ny hetsika ny 73 député solo tena avy any amin'iny faritra iny mihitsy no nijoro no nanday micro tetsy ny amin'ny hoe way tena tam'izany nandeha ny elaela mantsy zay mihitsy tam'izany fotoana zany de tena hoe hafa mihitsy nge de zay le izy hoe fihinarany niova taona eny 2018 sy ny 2025 sy ny 2024-2025 inona niova tao de hoe fitsygakaka zany ny olona raha ohatra ka le volamena lasaka rotambe fantanina aperaka otrandrahana sa tsy otrandrahana azo atao no misandraka izy ary fanao zany ga izy koa nisy arena kebana nao elana nao ainga anao tsy maintsy trandrahana foana ny arena fa ny de zay fotsiny le izy hoe be deaibe zany satria tena zay iny le izy hoe nany mpanao politika ary hafa nyteneny tamin'ny 78 tamin'ny 2018 hafa nyteneniny am'izao de ny olona miaya zay ngy le problème ary tokora falamanany hoe fa matona reo miteniteneny io a de naro ihany zany ny olona nge de zay naro ihany zany mahita tomotsoa amin'io fa tsy zay de otrotany tanao le volamena ihany zao nge zao any atsy midolona nresaka any atsy midolona nresaka de ariva varatra ariva misy teny jerevy any ny ranomasina am'iretsy bolongakazo rehetra sao de manjaviny io anatin'le tombotsoam-bahoaka sa le tena hoe tamberiny a tsy mazava eo aia ihany koa raha tontolo iainana sy ny sisa mila zavaina avokoa reny de hoarahana eo any moa zany fivoaran'iny raharaha ny juliara sy ny meritry atosikiny zala zay no fa fahatsina be any koa raha fa sahina lehibe mihitsy nzay teny namboaran'ny be ny tanàna meritry atosikina andritran'ilay hetsika tamin'ny faran'ny herinandro iny ry tokora fahalimanana satria izy moa zany be ny tanàna tsisy mpifaninana aloha raha ny teo meritry atosika raha izy ary tsy voa tamin'ny sabotsy na tamin'ny faran'ny herinandro teo nisy ny hetsika tena fidinana an-dalambe nataon'ireo ponina zay voakasika mivatana amin'ny resaka tetikasy io am'le hoe favoazana tirana zany faharoa zay ary fahatelo a tetika sa mpanjakana moa zany le izy io de ho hitatsika hoe ny fivoaran'le izy zany am'le hoe indraindray mantsyntranga ohatran'day de hoe hoavinay le hoe te andefasana inspection fa nisy karazana fampitandrevana nataony hoe sao de ohatrany hoe na mety oromarika ampitandreo firamena aza manaiky baiko tsy araka ny tokony izy sambotsambotra pitarika mba hoentina ampitahorana ny maro de hoe sanatria sao de ho singam-bolo mandaviny vositra ny zavatra tahaka nytony a ary nitetika aza rehefa tsy misy hoe fampihavanana ny olona am'ilay izy a de tsy mandeha na ovina ovato asa hoe anahoana no teny salamato miarabe manao any ohatrany ratsy be ndray le fifandraisana ohatrany ratsy any le fifandraisana fa tsika hoe sidirany toetrandro fe zany sa hoe ahoana miova toerana kely anao zao de miova afinday ary anao zany de ohatrany tsy mety ndray le izy de ohatran'ireo nangery tokora fahalimanana de tonga de tonavany ny inspection zany any andefasana ny any hoe ahoana tsokoloviny ny fitantanany commune io de manahoana de davana ny dossier rehetrarehetra io satria ohatran'inge le teny ivato hoe tetikasany fanjakana io de tsy maintsy irosona de nandeha daholo ny rehetrarehetra de hitatsika ny fivoarany miaraba tompoko eny tompoko tapaka ho azy izy tefa mahavariana tsy tapaka fa tapaka ho azy ratsy be le zao fifandraisana mahitandreranaty hoe manina tsy fandrahana etetete 60 mètres midina any ambany any naten'le hoe 300 hectare zany zany zizana momba azy efa mpanjerena ve ny resaka environnemental nyzany zavatra zany naninona microbe tamin'ny fotoanandro ny laza hoe tena lazaina fa tena hitlera mihitsy ny président tandrinda anao an'io zao de mety ndray le izy afazalandray le anjery le samartana ana mahavariana izy fa zaho ateneniko ny minina le zavatra natony de la reo zao atambo zao tsy maintsy misy problème nidikan'izay ny vahoaka mihitsy fa tsy manaiky anareo zalahy inona mo kosa mandeha am'izao inona mandeha
miamba fandrina dia mba olo asartiny ianareo mba olo tsamy fanamasina amin'izao mba hoe tena ametraperana fa tsy mandeha tsony tsy mandeha tsony fa tena mamamainy vahoaka malagasy anareo nge ny 5 any fandray andro tsy zakanareo hoe za tena miteny fa mahatsiarovatena mahatsiarovatena mba soa tserehetra za dia maintsy soa malagasy soa malagasy rehetra makasiraka ni en constitution amin'ny article 50 article 105 dia misy le hoe conseil andalo raisiny ty antso ty nge dia mba resatsika kely ihany zay miaraba miarabe maraina kely aradeo dia miara le mikikika azafady misaotra tangaly izy zany le zalahy namana tsy mba tsy teknisianina zay zany afaka manazava le izy le patoliary zao ny fiarovana atao amin'ny vahoaka zany hoe misy an'le radioactivité lavenareo io satria hoan'ny firenena zany izy dia ina tena problème dia mba teknisianina zany tsy fa manazava hoe fiarovana alena kibontantsika raha hoe na dia azera olo fotsiny dia tsy otrandrana zany izy fa hoe tombotsoany ihany le tombotsoany zao eo ny tena izy zany tokony misy teknisianina mihitsy zany manazava le tena mahay alizany eo fotsiny hoe zao ny fiarovana atao amin'izy zao ny atao satria manohatra be toma fotsiny zany sika tsy azo atao le zao dia fa tena izy ny teknisianina tokony mahay aliza tsy pria mihitsy zany dia fa totradetaka ataoko makasitraka za aloha mbola manamafy alenydesana teo hoe raha ohatra ka hoe satria tetikasa ngeza be dia zay le hoe étude d'impact environnemental zay ngy le izy rehefa vity zay a mahafahana manao an'io zany vokatra ny fanadihadina ny mampety tsy mampety alizy dia zay ngy le hoe tenarena ny hevitry ny olona io tsy fitrandrana rena kibony tany misy orinasa iorina amina toerana anankiray dia tokony misy an'izany hoe ny rano zay avoakany orinasa io ohatra hoe rano maloto mandeha maka izy dia miteraka inona dia misy le hoe nappy phréatique mety mandoto ny rano ivelany eo dia hoe raha ohatra ka omena fahazondalina dia misy fipetra ohatran'izao hoe dioviny ny rano zay vao alefa makariana anina re dia le résidu makatsy sy ny sisa zany le izy dia mety teny le olona haka zay nge lelan'ny teknisianina fa ohatrany mato le izy tsy mbola nao le teknisianina dia donc hoe ino fa nahinony désir jiromany teniteny tato ato ohatra ny efa elaela taza foana tsy hitahitanaabaka matety satria izy ny jiro mbola tapaka iny faritry tasy iny zao misy district eno koa izy tamin'le taty aminay nkely brito efa hatramin'ny sabotsy ny tsy nandiany jiro omaly eny resaka aminy amin'io a hoe sabotsy tontolo andro omaly lany tolakandro hatramin'ny tolakandro tsy mandeha ny jiro sady mbo tsy misy rano any amin'zareo ka ny ranony zareo koa mbola popina amin'ny ohatra ny inatsira be mbola sotomina amin'ny alalan'ny herinaritra vao mandeha ny rano ao tany vao tapaka zany ny herinaritra dia tsisy rano koa ao an-tanàna soaviny indrindra dia district raha isan'ny manafitra ny ao faritra itasy dia eritreretra zany mpanao soudure mpanao volo ny mbe zavatra hoe mila herinaritra hoe yaourt le mila fitehirizina zany vata fampangatsiahana hoe mba hijery vaovao zanga maharaka an'izany tsisy dia hitreretinao amin'izany le zavatra mitranga rehetrarehetra nitao aloha raisina ny andro manaraka miaraba topoka allo manao salama topoka fahasalamanareo salame dia mirarotro ihany akaikaiky ny tipaka le momba ny ty basy toliary matoany manohitra ny olona viany tsy dia atalany olona mba manana amin'ny maizany azy manana amin'ny maizy azy avy ro olona reo misy manam-pahaizany reo misy maimba ny toliana na le tolianana mihitsy ny tena tantara be satria lantsisy tsy mihitsy ny alany miky amin'ny faritra tsy moalefa na rehetra iny faritra tsy moalefa la rehefa hatramin'izay dia karazana atao zandrony dia zandrony misy tetikasa amerikanina tany fahiny atao hoe fahiny satria Trump ino atao inga Trump momba ny jo fiarovana ny jo ny dia hoe barrière de corail sy ny sisa re zany mety fony re sanatio zava-doza dia manam-pahaizana ary tena icuisana mihitsy azy fika toliara ny université mahay reo mba fantatran'izay ataony le fanjakana eto mihitsy manahirana raisy fotsiny io ohatra tena Mbatify manao na Mbatify zao manao ny alatsinanana i firmarina tombotsomba azo raha malagasy tamin'io
nanompoana any amin'ny faritra iny memena kely fotsiny ihany fa dia salama moa zany ary le mpitrandraka le firenena netimoa le mpirarana moa zany mitoetra am'izao de efa mibabaka mihitsy fa fatantoka hono le izy que même mamangony fotsiny raha nandeha tsara ngereny de tsy vavitatra ve ny lalana atrany tonga hatrany taolany azo sisy fa io mihitsy le hoe inona tena pakiadina le fanjakana mahiamam-boly izy fantatro zay ary izy tia raharaha mihitsy zay hoe tompo tany any an-toerana de mety koa manam-pahaizana moa eto amintsika zay volany azo tompontso be no azon'le olona le mampirisika mafy am'le hoe allo atao sy ny sisa io ka marina dao le fanamariana reo rehetra teo fa de le matombola jambam-bola angamba fa raha tena sady edina amin'ny frantsay na ifanarahana aminy fitrandrahana ny arena aby ambany ranomasina atsika reo hoe any le izy fa ty moa zany de resina fo manetiketika satria zay diplomatie le lava fahazo nositsika de hoe raha tsika mahita fa de misaotra nareo amin'ny fandalilana sy ny fanomezako fitenenana azy tokony hiteny rehetra misaotra ndao ary mangasetraka efa misy antsy vonina reo madika ao raisitsika ampitiavana be za raha ohatra efa voninao miarava tompoko entoko fanana ratsiratsy kely fifandraisana iny de tapahana aloha fa afaka mbola mamerina miantso ihany mino afa tsy hoe mbola matoritory eo mpandriny anao ve nyteny any ngamba de zay na tonga ny ohatrany ratsy be mihitsy le izy satrinay mihitsy ny andray anao teo fa tena tsy totosa tsara le fifandraisany raha ohatra ny efa misy vonina nday aka ohatran'izay a de ampidiriny anao manao tonga soary ena efa teo any efa miverimberiny mafinaritra loatra mahatsiaro ny tapopon'olo sotra mahita ny vidéo kesakeo fa izao rehefa nisy mitany ateza le olombelona tokony mipetraka de matsy mahavarinda zay nefa mivetaveta le olombelona le tany nefa tokony asoavina satria raha ohatra anao izy de tena matsy niteny hoe tsy maintsy hitandrana io kanefa atao ampisainana le izy sy mandinika tsara hoe inona ny mety inona tsy mety atoko le fa de manampaizana keo moa le lasa metina le lobe araky fahalalafo eraka mamakasitaka rehefa tsisy ny tany de aizany mipetraka ny tsy haiko na mbola tsy planeta mars aloha fa tonga de misy any an-tany amin'ny natao hipetrahany ka izany mipetraka eny tompoko efa 24 androany efa lany yaona aza mirobaroba eno inona ndray skandale fabritomba na zao kely ndray zoko be anao aloha fa miteny aho hoe le fotsifotsy hoany atao eo ambony rehefa misoroka le izy fa tsy le maitsomaitso zay hitanao le samboady hoa le izy lasa fahafa be mijery ataoko aloha rehefa manao an'le samboady de aza korotana ohatran'ireny inona ndray zany ataondre atiny zany mikorotana vino mikorotana vino zavatry le vola mena mivadika ina de zay le izy aza dino tompo fa singa ray mahafirenena ny firenena ny sainam-pirenena de mila zay no fa tena mahasaroty aminay tompoko amin'ity tanindrazana le izy zay a komy a eny tompoko andao zany izy miarava tompoko efa io enao azy mirabe salama de aveo masoratra anarana an'le vato tsinjo mbola tsy masoratra ary brito fa ihany le le mihinambary atao tanàny mbola tsy masoratra fa oe zay nareo nga anoratra anoratra rahatiko inona ndray zao zany ataonao zany anafy koa alao an'ny afy manao anafy koa an'ny hafa ny anjara toerako raha misy anahany idiran'le tany izy ohatrana hoe matiafika izy vera hoe visosa hoe ahoana de idiran'le tany izy tena aloha manoratra anarana ihany mba mandray vidiny mba hoanina mandritra an'zay dionana ohatrany aloha de tena tiavika anao raha tsy mamotika tsy mety alefa ny Chine de Chine le mataty de izy voalohany Chine ihany de mba anday zany tsika
afa lisy moa efa voasoratra le hoe ny aty amboanitavanao no inananao mila miasa vao mihinana zay indrindra lisy fa raha vao mihinana tsy miasa de mieritrerety ianao anatin'le ataon'ny olona hoe patsi ao ianao de mipatsi de hoe mipatsa de mipatsanao rehefa avy eo de ohatra zany le mahatonga an'le hatrany atuliara ka hatrety analakely mitovy le feo eny matetika zay gny izy mba olona nanomoananao ihany de maninony zay ny kelikely kazahany io de hitanao zany le izy de tsy analakely sy ny madidana koa zany le hitanao le hoe mikisakisafa de anty anpandeha tongotra de zay gny izy nanomoany mahita lazaina foana sarno de tezana ve nahoana tompoko salama ny zavatra ny zavatra ho teneniko de mifaty ale fitrandrana resandry toky sy ny karazany io amiko raha tsy voatery ho trandrana zany io napetraka ny tany teto ho an'ny gasy amiko raha natao io fa zany mitrandraka rena kibony tany zany ny any ivelany mitady satria fa manana problème izy de mitady hitrandraka ty amitsika ty mbola hoenao zany fa zany mitetika am'zany mitrandraka zany resaka volan'olona kamo iasy zany de mahazo vola de efa aveo le tany potika zany any azoko tenenina de zao miasa ihany tsika fambolena zay ino mahatonga miasa ny olona anankiray hinakaniny ka rehefa mamboly tsika miasa ny tantsika io mandeha ny fiainana fa tsy voatery hotrandrana de aveo potika de hijalitsika sora toko hevitra ray tokoa aloha zay fa tena mampatsiaro ary za tena pijery izy matetika le kabarin'le président ny Burkina Faso am'zao zao le miaramila colonel le ziny le Traoré fa tena zany le tenen'le olona zany raha voaty amitsika mandeha ny transformation sy atsika le arena ekibany tany de mikatona ny orinasany am'zareo izy zay ny kabarin'le fa izy koa tena tena ty hoany tena tokony any adra izy faty tokony hijanonao Burkina Faso mihitsy ty mpitondra ty fa izy zany tena ezana be hoe raha vitsika amin'ny fean'io arena ekibany tany amin'ny tsy mandefa ny atsika de tonga de mikatona rehefa itsika nohatra an'izao de tonga de izy amakanana hoe tsy tsika mila andreo fa reo mila tsika raha resina am'zay ny any am'zareo ozy izy hatrany otao akatra ry illuminer ny arabe zany mirehatra dolo ny ny aty amitsika izy maizikitroka be ny ao anatanàna zany hoe de mba rariny tena zany rangany tena tiako mihitsy zany zavatra zany ka vitana fotsiny tena zany le discours-le olona andao za tsy izy tompoko miverina kely mahatsiaro an'le banty eo any hoe fa dity tsara fe raha 60 mètre zany le lalana 100 kilomètre manodidina tsy anandrano tsy fa nandranomasina ry varinao amin'ny lavaka io 300 hectare ny trandrany de anahoana aiza matiny 80,000 $, fa sao de sanatsisanatsidina mba hoe asa ohatran'le roplan nanako indray le izy le 80 millions de $, fa tsy fantatry nakaizanao manino manino ahoana le roplan nanako tohatrany mampalatin'ny conteneur de menasino mampalahelo ane aiza matiny 80 millions de $, fa io atrandrahana am'izao fotoana zao io tsisy tombontsoa amin'ny malagasy sady ny teny an'izany ono mbola misy vivy any soalala fa zany ko nge mba manitikitika zany hoe mbola misy vivy any soalala ny antony mantsy de zao hoe quand le bâtiment va l'économie va ny bâtiment mila vy akoatran'ny simenitra le simenitra ry moa fa nampiana ny vidiny eny antsena le Israel ny lasaka eno efa tonga any am'zany le vidiny eny antsena am'zao fotoana zao mbola tsy any kely sisa anao eo mbola mino am'zany ke mampatsiahy fotsiny ao anatin'le izy betsaka ny asa fanorenana tokony atao eto Madagasikara na amin'ny lafiny sosialy io le hoe za zao misy an'le hoe fanazavana mikasika an'le hoe PUD le hoe plan d'urbanisme de détail am'izao zany rehefa iresaka de hoe tsy voatery le Antananarivo fa tototra be le Antananarivo fa mijery an'le grand tanà de hoe rano filana am'ireo toerana satria raha ny EPP fotsiny tsy mifoky tany rehetra Antananarivo de tsisy EPP zany ny EPP raha 2 amby 7 nisy mifoky tany Antananarivo ny EPP ngamany ny apatelonjaina
misy EPP tsisy hoe EPP raha isaka mifokotany zany zany hoe mbola misy filana zany amina resaka fotrafara de zay zao le resahako hoe mbola misy vivy any soalala manontany fotsiny zay isany dizy amin'antanina io manam-pahaizana fe sa le mitrandraka tany za le olany andao satria eny manaona tompoko eny azy manao efa tafaveriny ianao de andao ary ara-marina kila de misy anamarina an'le hoe teny fiainany vosoa tena gaga tena saiko gaga an'io boky io a tena betaka amin'ny boky ita ao koa misy an'le hoe miafa firenena iotiny arenanareo fa nareo itavapato de raha poingle izy de mampatahotra be fahasoa ihany fa virgule zany hoe misy vahaolana zao fa miandro iverenanareo amiko zy ile-pahary zany hoe niala taminy zany tsika natao miteny miverina de zay zany manamarina fa mitsipatolaka ny tany tsika anankiray koa le hoe fahamarinana manandratra firenena de jerena tsy fahamarinana mitranga zany koa voamarina daholo zany fa lasa gisitra tsika zany hoe le vahaolana zany ao anatin'le boky io daholo de tsitako hoe mbola mahita vahaolana akoatran'izay fe tsika fa zay moa tsy mahatonga anaminy système fana tsy manery a fa mampahafantatra hoe soiany aloha fa misy io de soiany fa hita le fa fandresen-data zany sisa zay fa de misaotra betsaka ie ny fotoanantsika efa mbivotra be mihitsy ny zalaha tsy haiko raha ohatra ka hoe